Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:4. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny ifampiambetsy ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:4. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalana amina amintsika amin'izao fotoana izao dia faly miarabantsika tsara avy ny tenako ao anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompo daholo tsika rehetra dia tononona amintsika rehetra ny fiadanana Kristy fiadanana Jesosy Kristy napaka ao anatin'ny fotsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Ary misaotra anao ny fidiaraka aminay amin'ity androany ity dia matoka fa ifampahiretondratsika amin'ity androany ity raha lasina vavy malala. Raha androany nao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra kory ny atongavanao eto fa tena resy lahatra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka mahareta rehatra amin'ny farany dia mitombo fahasoavana dia samy mahery daholo isika tsirairay avy. Androany dia ranabavitsika Lina ty zanay de Madagasikara niditra voalohany teto androany. Alleluia. Dia metsika tsotra mahafinaritra be ranabavy Lina miaraka aminareo rehetra izay any Madagasikara noho ny connexion anareo izay taraiky vao tonga dia mandray tsotra miaraka amin'ny ranabavy Lina nareo sy nareo any Chine sy any Koweït ihany koa. Alleluia. Dia menanareo tsy tsodrano mahafinaritra be ty androany ary aminaran'i Jesosy salamy 2:20 ka hatramin'ny 5:12 salamy 2:20 ka hatramin'ny 5:12 aminaran'i Jesosy mandray ny marina hamololona tahaka ny rofy isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy efa nambolena atao hatramin'ny Jehovah izy ka maniry eo akanjan'Andriamanitsika mbola manirobona any izy na dia efa antitra azy dofodofotra sy maitso izy mba hanambara fa mahitsy Jehovah vatolampoko izay tsy misy tsiny. Alleluia. Salamy 2:20 ka hatramin'ny 5:12 maniry akanjan'Andriamanitra nareo dia mandrobona foana. Alleluia. Dofodofotra sy maitso foana, tsy lasan'ny taona, tsy lasan'ny ady, tsy lasan'ny krizy fa dia feno fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra ao akanjan'Andriamanitra. Alleluia. Tahiny tompo ranabavy Lina dia manaraka azy tao ranabavy Sandola, Sylvie, tahiny tompo Lovlitina, dia Erika Raka, dia tahiny tompo ihany koa i Koda Léonie, Kadaka Malala, Angelina Diamant,
Zanazo Sylvie, Lovitina, Erikaraka, Rarabeko teo. Dia ao ihany koa i Soameva, Eliza Tsiala, Mami, Rahalahy Azany Apôstôly, Marina Tiana, Tina Serikoko, Marijo, Tojo Jesosy mandrakizay, Geneviève Andriamananjara, mahazo atao be be mihitsy Geneviève Andriamananjara zany. Dika zany hoe tonga soa be mihitsy ianao, alleloia. Dia ao ihany koa i Fanila Zafondramanana, Tina Serikoko koa nahazo atao anankivalo be zao, tonga soa. Yama, Berta, Rosemina, Ingridina Rodriguez, Berta Sava, alleluia. Faly mahita anareo Jonatana, Eliana, Miariniena. Dia ao ihany koa i Rasoina Fabiola, Ravakanana, tonga soa. Fabiola koa tonga dia nahazo anankivalo be zao, j'adore, mampionina koa nahazo valo. Erikaraka, Rantanina Marie Charline, tonga soa, mampionina, Rodine Marie, Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. I Mami Ajaska Patitsy, Nambintsoma-Kirina, Tando Andry, alleluia. Fanilo Zafondramanana, Mina, Marina Tiana, tonga soa daholo isika rehetra. Nefa nitoriany Lovely le tsotra amin'izay, mafy marina zany. Rahalahy tsisy isaorana, Erika tonga soa, Nambina tonga soa, Miampy Canada ozy izy, Marina Tiana, tonga soa daholo isika mianakavy. Faly be mahita anareo ary maretatra amin'ny farany. Tsisy isaorana Ranabavy Lina. Ny aina maheno soa zareo any Italia, Zamina kamaradin'i Jesosy, tahiny tompo isika rehetrarehetra, maharetatra amin'ny farany daholo. Somary taratara tsika vao nanomboka androany, ary raha ny tena marina ary dia saika tsy nisy fandarana ihany. Ny antony dia nanomboka maly tena nandeha lavitra foana. Maly zao tany a Paris, dia andro rapitso maraina koa fo maraina dia mbola hiverina any a Paris fa misy zavatra mbola tsy vita any. Dia reraky ny asa moa zany ny tena tiana tenenina. Dia somary taraikiraiky kely, somary mbola nitsotsotra kely aloha. Ilaina koa ny vatantsika mba homena fitsarana kely aloha. Dia taratara vao nanomboka ny fandarantsika nefa tembina fa mbola eto ihany fa aza matahotra nareo fa tsy ho ela dia hiverina amin'ny lohan'ny indray ny lera. Dia adiny indray indray sisa nirenelantsika sery Madagasikara sery Koweït satria any amin'ny faraparany ty volany ity dia hivadika amin'izay ny lera. Iemotra adiny iray, samy roso adiny iray moa filazan'izany. Dia lasa adiny iray fotsiny sisa nirenelantsika. Alleluia. Dia tahiny tompo ary maretatra amin'ny farany androany dia nikiparaka amintsika eto androany dia Ranabavy Aja sy Kapatitsy ivavaka ho an'ny anomboka ny fotoana. Dia avy eo hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto i Ranabavintsika Yama dia ivavaka ho an'ny firenena Ranabavy Sylvie. Dia za moa eto ihany mahamelabelatra miroso adiny iray. Tahiny tompo Rahalafaly Ray Ritovo, Eliza Tsiala, misaotra Eliza Tsiala. Dia tahiny tompontsika mianakavy fa za kely fa mahita anareo dia lasa mahery indray. Alleluia. Ndao aloha melohan'ny zavatra rehetra ndorotsika hivavaka, ndao hametraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia ndao hivavaka araka amin'ny Ranabavintsika Aja sy Kapatitsy. Dia hiverina eto rehefa vao dia hieno heritsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo Ranabavy Aja, anao ny fitenenana. Tahiny tompo paster, tahiny tompo tsika rehetra. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana ary manasa antsika hiara-nondrika ny lohantsika araka hivavaka anomboana izao fotoana izao.
hisaotra sy ametraka eo am-pitan'Andriamanitra izao fotoana izao indray tsika. Hivavaka isika. Ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Velom-pisaorana anao izahay noho ny famindraponao aminay tsy tapaka. Nanomezanao anay indray tombonandro. Mbola ahafahanay indray tafavoreto androany, andray ny hafatra sy fampianarana avy amin'ny teninao. Misaotra indrindra Jehovah-Andriamanitra, mangataka aminao ao sokafo ny fon'ny olona rehetra izay mandeha izao hafatra izao. Tokoa dia tsy misy afaka maso ny teninao raha tsy tarihin'ny fanahinao masina. Ino ny asan'ny nofo rehetra Jehovah-Andriamanitra, feno ny fanahinao masina izay rehetra hitondra izao hafatra izao, mba ho fitaovana fotsiny izy rehetra, fa ianao no hiteny, ianao no hitarika sy anome ampahafantatra izay tianao ambara amin'ny olona rehetra. Eny Jehovah-Andriamanitra, ampahirato ny masom-panahin'ny olona rehetra, ny olona tsirairay izay mianao izao toriteny androany izao mba ahatakatra tsara ny teninao ary ahafahany manao dingana misimisy hatrany amin'ny fankatoavana ny teninao. Apetraka eo am-pelantananao fotoananay Tompo. Ny fitaovana rehetra mba handeha tsara daholo, ary ny asany ratsy dia tsy hanakiry, tsy hanapahefana eto, fa ny fanahinao masina no mandrakitra izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana izao vavaka izao. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranabavy amitsika, ranabavy azy isika, tao anatin'izay vavaka mamy izay netiny izay. Alleluia. Tahiny Jesosy tsika menakavy misaotra nareo koa amin'ny fampaherezana. Dia loatra tsika enohira aloha. Enohira tsika sady efa hiaina sady anatin'ny volon'andron'ny Paska isika. Raha neuf tsika androany, za tena miteny anareo fa tsy ho hitahita. Dia farany ity volany ity. Mena indro ohatran'izay sisy tsika dia tapitra ity volany ity. Vao tapitra ny volana dia inona moa tsy efa tao dia miomana ho amin'ny 4 avril tsika alina anatanterantsika ny Paska. Paska ara-Baiboly. Tahiny Tompo mankasitraka ny ranabavy azy asika, mitombosa dia mitombo fahasoavana, dia Jesosy manakaipasoavana maly fitianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Dia andao ary tsika hiaina anatina volon'androna Paska sady. Mba ataontsika ity anankiray ity, fa ataonay rehefa mandray fanasan'ny Tompo izy ity, dia mba tiako koa atolotra nareo eto androany. Io makomana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ka ao anatin'ny teny ity tsika, dia hiditra maka Baiboly, maka toerana tsara fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Alleluia. Ndao ary fanontaniana kely aloha, mandeha tsara ve ny aminareo any, fa ty amiko ohatrany misy miraikiraikitra kely zay. Mandeha tsara tsy tapatapaka ve ny amin'ny feo any aminareo any? Ohatrany tapatapaka kely aty amiko fa izy any afaka mba manome valiny azy hoe mahita tsara daholo nareo. Misy olona 3 na 4 fotsiny mandeha tsara ny any Allemagne, saotrany tojo Azadino Makavandro, mandeha ny Koweity. Alleluia. Olona roa sisa mamaky tao dia rehefa tsika ary ny hira, mandeha ozy izy Eliza Tsiala, mahino tsara Geneviève, mahity tsara ny mampionona ambony ao. Tahiny Tompo mandeha tsara ny Somea, misaotra nareo namaly mety tsara ny any Chine, rehefa ny any Chine mety any Italie mety tsara. Alleluia. Any Rennes mety tsara. Tahiny Tompo ny any Koweity. Ndao ary hiditra avatra any amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny hira tsika dia afetsika meno tenin'Andriamanitra. Ndao ary mandeha tsara ny any Saint-Malo. Izy ary mba mahay mitsatoka ny izy fataontsika rehefa Paska zany izy rehefa groupe Mare zao mba mety maheno hoe izy re zany zao ny izy ataontsika anatin'ity amin'ny herin'ny rapitso izy mahay mitsatoka ny izy ataontsika hira fataontsika anaty fandraisana izy ary vao ataontsika tany anaty fandraisana matetika efa mihitsy izy mandeha tsara ny any Madagasikara, matetika efa mihitsy izy ataontsika anaty fandraisana, tsy nisy andro sonovantsika izy ity atao anaty fandraisana. Joseph Davy maheno tsara koa ny aja. Amin'ny herin'ny rapitsotsika mety tsara ny any Suisse. Amin'ny herin'ny rapitsotsika
vo misy kilalao ndray fa tsisy kilalao andretra aloha dia raha latojo sanabavy Angelina nahazo ny lokatsika teto tamin'ny kilalao isaky ny zoma tapabolana dia Jesosy no anjara soa mbola mitsatoka tony ihany nareo dia amin'ny herindrapitso vao misy ny fandarana ny kilalao moa zany fampandarana misy foana tany tomparitsika rehetrarehetra efa avy nitsatoka ianareo dia tsisy nahatsatoka ianareo fa ndeha ataontsika dira mahafinaritra be dia dia menofinaritra daholo. Sa
Alleloia, akasitraka n'Andriamanitra sika amin'izany izy zany a. Tsara iny ireny, mahakasika fobe izy iny rehefa atao rehefa fandraisana fanasana tompo. Anakoako iny amin'ny Pasika. Anakoako iny amin'ny Pasika azo antoko zany. Ny Pasika antsika moa dia efa niteneniko anareo fa ao anaty Zoom isika nanao Pasika fa tsy manao live isika amin'ny Pasika io. Zay a. Dia ianareo izay hitandrina Pasika iraka aminay a, efa misy olona efa zatra an'izay mihitsy moa eto amintsika eto. Efa Pasika ihany izy miaraka amintsika anaty Zoom eto. Dia mino fa ho avy indray zareo zao amin'ny Pasika. Dia ianareo koa izay te hitandrina Pasika iraka aminay. Dia alolona rehefa miteny amiko dia atao anaty groupe. Une semaine avant ny Pasika dia efa ho asiana ny groupe Pasika. Ka ao anatin'ny groupe Pasika, groupe Messenger io rehefa ny lien Zoom. Alleluia. Dia amin'izay misy fotoana ahafahantsika mba mifampizara ny fomba hanaovanareo mofom-pandraisana, hanomananareo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Alleluia. Dia samy miandrandra ny Pasika io tsika. Io Pasika io moa zany dia andeha tsy atao hoe indrisy satria isaon'Andriamanitra tsika mba manana asa, fa dia miasa tsika ny ampitson'io. Ka any amin'ny ray ora any farafahatarany amin'ny 2 maraina tsy maintsy tapelintsika ny live, tsy live azafady, ny Zoom, dia ahafahantsika mbola miasa indray tsika ny ampitson'iny satria dia mbola eto amin'izao tontolo izao tsika mbola mila miasa tsika, mbola mila miasa. Amin'ny tiany Marie Charline hono izay iry izay dia raha mpitomany an'ny Lina. Alleluia. Atsiarovana anareo mianaka zany izay iry izay a. Dia ny Pentecoste kosa. Alleluia. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy a, tany tompo samy velona soamatsara tsika. Dia aty antranonay tahaka ny tamin'ny Pasika tamin'ny heritaona sy Pentecoste tamin'ny heritaona no hanatanterahantsika ny Pentecoste. Alleluia. Hiavaka ny Pentecoste atsika amin'ity a. Tena hiavaka ny Pentecoste atsika. Dia amboary sady ny programanareo a. Ny Pentecoste moa dia amin'ny efa nitenenina antsika iny moa lasika ianareo hoe mijery calendrier kely atsika azafady indrindra ao amin'ny 4 avril zany i fo 5 ny Pasika. Dia ny fomba fikôntany ino moa ty zany Pentecoste dia ny sabata aorianany iny no mikônty fito herinandro mipaka isika. Ka raha manisy tsika manomboka ny 9 avril zany, manomboka ny sabata 8 avril zany, dia mikôty andro ray alohan'ny sabata zany hoe lahady zany dia mikônty fito herinandro mipaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amin'ny 28 mai zany no hanatanterahantsika ny Pentecoste. Ka amboary teny izao ny programanareo a. Amboary teny izao. Tsy fantatra moa ohatrany tsy ferie intsony izao no ilay Pentecoste etỳ Frantsa. Ka tsy haiko ny amin'izay na ahoana fa dia misokatra ho anareo a ny varavarambe, ny varavarankely, ny tafontrano. Raha misy olona marary ny palesisy eto ka mampidina ireny tafontrano, misokatra ho anareo ny tokantranonay satria ity tranonay ity dia trano tepolo ity sady trano. Alleluia. Trano fiangonana ity a. Alleluia. Atsika ny tanteraka Pentecoste. Ianareo mandritra mba manam-potoana elabe nareo, tsika rehetrarehetra io manana andraisantsika zany fanahy masina zany. Dia tena andray an'izany tamin'ny andro mpianatra isika ny ataoko amainina zany. Izay tonga rehetra ato amin'io dia andray batisan'ny fanahy masina avokoa. Alleluia. Efa hovidy hono ny billet ny tojo. Alleluia. Saotra sady ny tojo dia tonga avasoa itojo. Tany tompo fontaine lalany irina, dia tahiny Jesosy $100 irina. Reo mbola tsy voaraboko teo. Raha afaka nanay efa narabaiko tahiny tompo. Ndao atsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha nabavitsika iamana hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia tonga dia arabaina raha nabavy ama omenanao avy hatrany ny fitenenana. Dia velona eto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Raha iso no baibolitsika fa eno tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo raha nabavy ama anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny Jesosy pastera.
dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy eo amintsika tsirairay avy tonga amin'izao fandarany vavaka fiambena izao. Dia mbola raisiko fahasoavana ho ary havana na andehanako tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao angalantsika fampahirezana. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia hitantsika amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 150 dia toko 1 ka hatramin'ny 2 dia dingantsika amin'ny toko 7. Dia raha hitantsika izany ry havana dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 91 toko 1 ka hatramin'ny 2 dia paranantsika amin'ny toko 7. Alleluia. Jerentsika soramandry ery ambony vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nifatoky ny olo marin'Andriamanitra na dia manakaiky azy ny manjo ny sasany. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny mitoetra firen'ny ray izay an'ny avy indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsitoa. Izao ilazan'i Jehova hoe fialofako sy bateri fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Alleluia. Amen. Dia mbola jerentsika ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny toko 7 ry havana mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia isy arivo aza lava eo akanilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Alleluia. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana, tenin'Andriamanitra izay mety efa tena foentsika loatra, matetika ny sofintsika, matetika hitany masontsika, matetika tena hoe voatory eto amin'ny indrindra eto fandarantsika satria tena hoe tsara loatra izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Tenin'Andriamanitra rehetra tsisy ratsy ny ao anatin'ny Baiboly rehetra fa tena hoe manana teny holazainy foana Andriamanitra izay tena hoe entina pahirezana antsika indrindra amin'izao andro farany izao ry havana. Dia miseho daholo karazana zavatra, karazana loza rehetra izao ry havana. Ka eto ny tenin'Andriamanitra donc jerevantsika hoe ahoana moa izany hoe fialofana izany, araitsika andinindininy ilay tenin'Andriamanitra, fialofana avo indrindra, tsy toa, fatokiana, bateri fiarovana, tena hoe mamy ry havana. Ahoana moa izany fialofana izany? Ny olona manana fialofana ry havana tsy hoe fialofana ao an-trano ihany. Misy ny tsy manana fialofana ry havana dia nataontsika hoe reny matory an-dalana ireny ohatra. Fa ny tenin'Andriamanitra eto hoe na iza ilay anao manana ialofana ianao, na tsy mana-trano ianao, na tena hoe ao anatin'ny problème ianao ohatra, manana fialofana ianao ry havana. Dia ilay Andriamanitra, ilay tsy toa, io tenin'Andriamanitra io, ilay tsy toa, ilay azonao hitorana amin'ny zavatra rehetrarehetra, ilay azonao hitarainana amin'ny zavatra rehetra, ilay mamaly anao fotoana rehetrarehetra. Dia tena hoe mahavelom-panantenana ry havana. Mahafinaritra foana ny tenin'Andriamanitra. Aokantsika ry havana hanana fo tena hoe ity an'Andriamanitra ka hatoky azy ary tena handray azy hoe tena hoe bateri fiarovana ohatsika raisitsika fotsiny ry havana hoe telefoninao ampiasainao io izao ohatra akaiky ohatra, raha tsisy bateri io tsy handeha mihitsy. Ny fiara ohatra raha tsisy bateri tsy zavatra handeha ry havana. Anefa Andriamanitra ry havana azonao atsoina amin'ny fotoana rehetra, bateri fiarovana ho anao, bateri tsy mety desarge ry havana Andriamanitra, bateri ho an'izay mahatoky azy, bateri ho an'izay tia azy miasa amin'ny fotoana rehetrarehetra. Bateri tsy sarzena izany fa ny fonao ihany no misarza anazy dia mandeha foana. Alleluia. Ka noho izany ry havana, aoka tenao raisitsika izany tenin'Andriamanitra izany hoe bateri fiarovana ho ahy, tsy toa, ilay tsisy toa azy, ilay azonao atsoina amin'ny fotoana rehetrarehetra, ilay mamaly ianao,
ilay tsy mijery ny hotanao. Ninona ry havana angamba nataontsika hoe fahotana ny ainatsika, fa rehefa mandray an'Andriamanitra tsika tena hoe adin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Raisitsika ny fotsika rehetrarehetra Andriamanitra, hoentintsika ho aminy izay rehetra olana, hoentintsika ho aminy izay rehetra mampangetahetatsika. Fahatokiana izany rehetrarehetra izany ry havana, fa raha tsy mahatoky tsika tsy ho zava-poana izany. Tena hoentintsika ny fahatokiana ny fanatonatsika an'Andriamanitra. Izy ilay avo indrindra, tsisy avo mihoatra an'Andriamanitra, tsisy lehibe mihoatra an'Andriamanitra. Ka noho izany ry havana, aza mangidihidy sofina raha taontsika hoe verimberina ny ten'Andriamanitra. Nisy ten'Andriamanitra any amin'ny Filipianina 3:1 any manao hoe farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo, tsy manahirana any manoratra teny averina fa mahatsara anareo zany. Zany mihitsy ry havana, aleluia. Mahatsara ny teny verina, nataontsika hoe impola ary ao anatin'ny ray andro ny teny anankiray verina ao anatin'ny sofinao. Aza leo ry havana. Rehefa tianao Andriamanitra, tianao hoeny foana ny feoany, tianao hojerena foana ilay ten'Andriamanitra, surtout ty salamo 91 ty ry havana, salamo izay tena mandresy lahatra tanteraka satria hitanao daholo ry havana ny fampanantenana rehetrarehetra. Tena hoe mamy ry havana. Andaontsika ry havana hoe tsika mifotsika rehetrarehetra ny fanompona an'Andriamanitra, hoe tsika ny fitiavana, tsy atao fombafomba fotsiny hoe tsy maintsy heny vavaka fiambenana androany fa sao dia manky androany na ohatran'izany, fa andao tena hoe ataontsika mifotsika fangetahetana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra ny fianotsika azo fandaharan'izao. Ka na inona eninao eto, raisan'ny mpifaliana, raisan'ny finoana, betsaka ry havana ny soa azoko za manokana tamin'ny alalan'izao fandaharan'izao. Mbola mangetaheta ary hatramin'izao ary mbola ngetaheta mandrakizay. Mbola mangataka amin'ny Jesosy foana hoe Jesosy mehoery, mehotanjaka, ampitombohy hatrany ny finoko anao ato anatiko. Zany ny etaetako ry havana. Tsy fangatana zavatra, efa manaraka fotsiny ry havana ny fahasoavana izay arotsany amiko. Fa ny anahy dia izao ihany hoe ny foko tiako ampitomboany ato anatiko ny fitiavana azy, tiako tsy ho avelany varimbariana amin'ny zavatra tsisy dikana, fa tena hoe ifantoka aminazy irery ihany. Na dia ataoko ao anatin'ny asa ary indrindra ny sabata, fa Andriamanitra mahafantatra ny atao-poko dia tena hoe valiny foana ry havana izay etaeta-poko. Mbola tsy nanome alahelo anahy izy, ary tsy hanome alahelo anahy mandrakizay. Itokiako Andriamanitra. Dia toy izany koa ianao ry havana, atokisana Andriamanitra ry havana. Eteo aminy zavatra rehetrarehetra, fa izy izy irery ihany ilay tsy mandatsy anao, izy irery ihany ilay mamaly vavaka anao, izy irery ihany ilay azo anao itokiana, izy irery ihany ilay azo antenaina, fa hamaly anao, hanome izay rehetra irin'ny fonao. Dia mino ry havana, fa izany ten'Andriamanitra izany dia tena hoe tena hoe hoentinao fiainanao, tena hoe ampiasainao eo amin'ny fiainanao. Atsohy foana Andriamanitra, ataovy batery fiarovana ho anao izy, atao fialofanao izy, satria izy ilay avo indrindra, izy ilay tsy toa. Aza atao mampangidy sofina ry havana ny tenin'Andriamanitra miverina foana. Tena ataoko ohatra kaiky ry havana hoe miala tsindra vavy fa ianao no natao ohatra tamin'ny ten'Andriamanitra noentinao, dia mba
Alatsiana teny anaranao. Raha nafahan'Andriamanitra raha vavsoa meva. Nino ro havana niza ihany koa ny zao ten'Andriamanitra zao ka hitoky azy amin'ny fony rehetrarehetra. Ho afaka koa ianao amin'ny olanao io. Ho sitrana koa io aretinao io. Ano izany matokisa azy tao batery fiarovana ho anao izy. Farany dia havana dia ny tsara ty ten'Andriamanitra ty hoe na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hihatra aminao zany. Alleluia, amen. Salamo 91 ihany io ry havana any amin'ny toko 7. Vakio matetika ry havana hoe na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hihatra aminao zany. Alleluia, amen. Tsy andalo eo varavarantsika ny loza na inona zavatra miseho any amin'ny fiainan'izao tontolo izao any. Ho anao izay niaritra torimaso teto, ho anao izay matoky ny tian'Andriamanitra, ianao izay tena hoe nitondra ny fonao teo anatrehan'Andriamanitra, dia ho tanteraka aminao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fiadananao antsika tsirairay avy izay nanatrika teto dia tahin' Jesosy tsika rehetra. Alleluia, amen. Kasitraka indrindra andranam-bavitsika iama tao anatin'izay ten'Andriamanitra tena nahafinaritra. Alleluia. Andriamanitra manankeram-pahasoava zany amaly fitianao ranam-bavy ama. Misaotra indrindra amin'ny asan'Andriamanitra miaratsiny tamin'ny korikefa. Alleluia. Dia tsy ova manankeram-pahasoava nade amaly fitianao mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra dia tombositra dia mitombo fahasoavana raha nabavy ama. Salamo tena hoe azo lazaintsika hoe salamo mampahery, anisany salamo mampahery indrindra, anisany apetsaka moa fa anisany raha misy salamo ka manoatra hoe ataoko hoe 5 mampahery dia tafiditra anatin'ny top 5 ny salamo 170. Manome hery, manome toky ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Hoy ny sonamandry ny fahatokin'ny olo marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany. Izy avy izy nefa nihaino an'ity toriteny ity tamin'ny andron'ny Covid tamin'ny 2020 izy ity notoriko indray sabata. Tahiny tompo roly anisy. Izy koa mety mbola tsy voaraboko ambadimbadika ao misaotra andreo koa mankasitraka ny zareo fa mampahery ny zareo mpandray anjara ny fakasitrahana izay ataonareo. Izy avy izy nefa teto tamin'ny 2020 nihaino toriteny ity tamin'ny indray sabata zay tsy tadidiko andro inona fa tamin'izany dia tena nandringandringana mihitsy ny Covid-19 na taty andafy tany Madagasikara izy mbola tsy dia tena nandringana tamin'izany, nandringandringana mihitsy izy taty ary dia nitoriana tamintsika tamin'izany tsika hoe natahotra daholo sao dia ho faty voaka ny trano tonga dia masika inona na zay ary tamin'ireo mba nanao masika dobla mihitsy, dobleko ny amin'ny masika seposepotra mila ho safotra. Alleluia. Marina mihitsy ny sandola sady nitorany hoe andray sabata no nanao délivrance amin'ny fanahy fahafatesantsika, fanahy fandringanantsika tao anatin'io tao anatin'ny toriteny ka androantsika hitory azy indray. Alleluia. Ny fahatokin'ny olo marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjo ny sasany zany hoe ity zavatra ity mitrangy eto amin'ity salamo 170 ity dia zavatra efa teto linanga man tamin'izany ka zay efa sy tadidika ohatry ny sy tadidiko linana teto fa raha Charline tamin'izany le nentina mbavaka hoe mba hody tamin'izay zay fa tafody tsy tadidiko intsony nidy ny sidina mantsy tamin'izay dia nampimy mihitsy tamin'ireny fa tena misy olona tena sady manao visière no manao gant no manao masque ohatry mampatahotra daholo tamin'ireny tsika samy nanana iakely daholo eny hoe ahoana marina ary ity saingy izao kosa.
le izy nge normalne olombelona daholo tsika fa tsika kosa nanana toky de tsika hoe de ho fatiny io tenareo atao anatin'ireny covid nanandripandripaka reny teny taminareo reny tsika tsy manininy zany. Alleloia. Voninahitra n'Andriamanitra tsika reo daholo ihany zao tamin'izany. Aloha tamin'ireny tsy nahita hoe iza tamintsika reo ny hoe maty tamin'ireny covid reny a. Zao zao nisy namoaka zay nampalona fa misy groupinay mpiara-mianatra tany Ananisana. Eritreretana hoe 3 taona lasa tany hoany a. Satria tany amin'ny taona 1990 tany na 89-90 tany no mpianatra Ananisana zay tamin'izany. De misy groupinay misy namana nifankahita de nanorina groupe de misy groupe ao amin'ny messenger ao de ao daholo ny betabe zay nitoko ao de mahafinaritra le mifankahita hoe 3 taona lasa no niona de ireo mbola mifankahita indray androany de nampalahelo misy namako be zay fanontanytany zao aiza ry amina de misy namako zay nampalahelo fa nitenenitra teo hoe maty tamin'ireny covid reny lavo tamin'ny covid. Mbola tatirana bavy Marie Charline tamin'ny mbola Marie Charline no teto fa ranabavy Lina mety mbola tsy teto a. Satria ohatry ny efa lasa mihitsy ranabavy Charline vao nijery i ranabavy Lina. Alleluia. Tena heritsika ary androany de mino fa mbola hery tsy covid indray fa ny fiainana andavanandro mihitsy. Ary io de voalazany ten'Andriamanitra hoe ny fatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na de manakaiky azy aza ny manjony sasany zany hoe io zany a de tsisy hafa-miala fa samy miaina eo amin'le zavatra mampatahotra. Satria zava mampatahotra ny ainana eto a. Misy zava mampatahotra, misy loza, misy faharavana, misy fampitena lalovana de mandalo eo daholo ny olona. Saingy zao ny lalana lalovana ohatry hoe samy andalo eo amin'ny tetezany be kiraro zany eo amin'le tena feno mpanendaka iny fa fotsiny mandalo eo daholo raha fa ny tsy mampitovy azy a de ny fiarovana manodidina. Mety misy olona mandalo eo a izy rery raha mba tomanany tena kely miaingo volamena be de vao entaka. Fa misy ndray olona manana garde du corps manodidina azy mety omena fiarovatratra, fiarovan-doha de mikitika ihany ny mpanendaka fa tsy mahazo. Na mikitika na tsy mahakitika zay io a. Na io mikitika mahakitika ihany fa tsisy heriny na tsy mahakitika. Hoy ten'Andriamanitra hoe Alleluia. Ny atsasaky lalaza Lina zany ny teta ny mitoetra ao amin'ny fiarena izay an'ny avo indrindra de monina ao ambany elatry ny tsotoa. Alleluia. Zay rehetra mitoetra eo amin'ny fiarena izay an'ny avo indrindra ny anarana zany olona zany a izany olona izany de atao hoe monina ao ambany ariky ny tsotoa. Misy toerana anankiray zany fiarena. Io fiarena io a tsy mba n'olombelona fa io fiarena io a amin'ny avo indrindra. Zay miafina eo amin'Andriamanitra zany, zay miafina eo amin'ny fiaren'Andriamanitra, fiarena zay an'Andriamanitra io zany a de automatiquement ianao a monina ambany aloky ny tsotoa. Ary ny tsotoa rehefa manaloka de tena tsy tratran'ny anandro ianao. Izany laza amin'izay hoe fialofako sy battery fiarovana ho azy ary Andriamanitra izay hitokiko. Alleluia. Fialofana avy ny orana midanika ny masoandro. Ny fialofana zany de matetika ny zavatra latsaka avy any ambony. Mialoka orana ianao a, mialoka ainandro ianao a, ao ambany ao anao sady tsy tratran'ny ainandro tsy tratran'ny orana. Ny battery fiarovana indray a de toerana anankiray a tena ilaina.
ny batery fiarovana dia tahaka ny tanàna mimanda be mihitsy dia misy tamboho avo be mihitsy, tena avo be mihitsy io tamboho io, dia misy fitazanana eny amboniny. Ny batery fiarovana dia zao ahafahanao mahita ny fahavalo nefa tsy ahafahan'ny fahavalo mahazo anao, nefa zanatsipika ny fahavalo ianao anaty batery fiarovana. Matetika ny batery fiarovana dia misy fitazanana, dia misy makarakara. Ny trano jiosy matetika dia misy an'izay makarakara zay. Dia ianao mahita ny fahavalo, hitanao daholo izay fihetsiketsika ny fahavalo, ary fantatrao fa iny fa mitifitra ny fahavalo, fa fantatrao koa fa midonao amin'ny batery fiarovana izany. Tsara aro be mihitsy zany tsika amin'Andriamanitra, fa na ny amin'ny zavatra avy any ambony na ny zavatra avy ety anoloana dia voaro tsika. Ary rehefa hialoka ihany, rehefa hitoetra ihany, dia alao mialoka amin'Andriamanitra ry havana. Alao mialoka amin'Andriamanitra. Tsy misy tsara ohatry ny mialoka amin'Andriamanitra. I Davida, rehefa fantatsika tsara moa fa ny finoan'ny jiosy dia hoe ao a Jerosalema no mitoetra Andriamanitra, mitoetra ny voninahitr'Andriamanitra, ao ny tempoly, ao ny fanatrehan'Andriamanitra. Any amin'ny tantara voalohany toko 7 any, andiny voalohany misy teny manao hoe dia novoriany Davida tany Jerosalema ny lehibe rehetra amin'ny Israely, dia ny lohan'ny firenena sy ny komandany ny antoko izay nanompo ny andriamanjaka, ary mpifeharivo sy mpifezato sy mpitandra ny rena mba mifananana rehetra ho an'ny mpanjaka sy ny zanany mba mitandava sy ny lehilahy mahery, dia ny lehibe rehetra rehetra. Naseny Davida, novoriany Davida tonga tao, satria ireo no iankinan'ny fanjakan'i Davida, ametrahany zavatra zay rehetra nanana andraikitra lehibe, dia novoriany Davida tao Jerosalema. Satria maninona? Tiany Davida hialoka eo ambanilatry ny tsy toa ireo olona mitana andraikitra rehetrarehetra eo amin'ny fanjakana. Tsy azo nataony ninona ny fanjakan'i Davida zany. Niady zany fanjakan'i Davida zany, fanandresan'ny fanjakan'i Davida. Ao amin'ny i Davida io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra, nazo jereko izay verisezera hitako. Davida io dia anisan'ny nanana tafika tena mahery. Davida io manana miaramila tonga dia miazakazaka be, tena ohatry ny diera ny fiazakazany. Misy amin'ny miaramilan'ny Davida io tonga dia mampiasa lefona, dia indray mitoraka tonga dia olona telo aman'efatra, indray tonga dia miara voto ohatry ny masikita, ohatry ny brochette zany. Davida io manana miaramila tena tonga dia ohatra hoe miaramila ray afaka mamiady amina miaramila 50 na 100 na 50 tsy azo ataony ninona zany fanjakan'i Davida zany. Raha traika efa fiadiana dia nanana ny miaramilan'i Davida, fa tsy ampy an'i Davida nefa zany ry havana, tsy ampy an'i Davida zany, fa ny ampy an'i Davida mbola sena miafina ihany koa ao ambanilatry ny tsy toa ny miaramila na dia matanjaka azy. Na inona herinao menao an'ity fandarana ity, inona mety zavatra eo ampelantananao, na inona arena sy fanananao, dia izao no teniko anao, andao hialoko ambanilatry ny tsy toa. Andao hialoko ambanilatry ny tsy toa, fa ao. Halleloia. Andao hiavaka itsika, hitako ilay verset tantara voalohany toko 12. Jerinareo tsara.
lehilahy mahery zay nanatina ny davida fony izy mbola nenjehany soly. Azao no makany amin'ny davida tany zikilaga fony izy mbola lereny soly zanakikisy. Anisany lehilahy mahery mpanampy amin'ny ady reo, sady mpisondra tsy fihaka mahay manavy sady manavanana raha ny torabato. Ny miaramila ny davida niaraka tamin'ny davida sady mahay mampiasa ny akaviny mahay mampiasa ny akavanana, mety avanana sady avy mahay mitorabato. Misy an'izany Aezera sy Joasy zanaky Sema, Gibeatita sy Jezela sy Peleta zanaky Azamaveta, ary Beraka sy Jehoana Totita ary tsisy mahay Gebeoita. Lehilahy mahery isan'ny 30 sady feno 30 ary Jeremia sy Jahaziela loatra tonokitro ny anarana izy rehetra. Ary avy tamin'ny Gadea nisy lehilahy nahery niendaka anatina ny Davida ho fiarovana tamin'ny hevitra, dia miaramila nahay niadika anatanam-pinga lehibe sy lefona, ny tarehany dia tahaka ny tarehan'ny liona. Tonga dia vao mijery an'izany miaramila ny Davida izany fotsiny ny fahavalo, tonga ny tarehana liona. Ahoana? Tsy ahoana ka iady, aizany dia iady fa nareo tonga dia matahotra ohatry ny tarehana liona, ary tarehana tahaka ny liona fa tsy le hoe mamono vorona fotsiny fa fainga mpandeha tahaka ny gazely, tonga dia mery miazakazaka be mihitsy. Misy an'izany hoe nisy ny taranaki Gada any amin'ny 720 samy mpife miaramila, ny kely indrindra maresy olona 100 ary ny lehibe indrindra maresy 1000. Ny olona farak'izay kely aina tsy mety tena mahay indrindra miaramila ny Davida zany maresy olona 100, dia ny tena hoe mahery indrindra fa tonga dia mahafaty olona 1000. Mora zany, mora ny miady amin'izany sa tsy mora? Tsy azo ndresena zany Davida zany nomen'Andriamanitra ny Davida ny elita rehetra, tena ny olona mahery rehetra nataon'Andriamanitra no natona ny Davida. Ary nisy tamin'ny zanaky Benjamina sy Joda nakany amin'ny Davida tamin'ny avony, dia ohatr'izany mahay miady be ohatr'izany daholo ny miaramila ny Davida. Fa zao tsy ampy an'i Davida izany. Ny ampy an'i Davida no voriana ho tonga tao Jerosalema aloha, mba haninona, mba hialoka eo amin'ilay fialofan'ny Joda. Hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamo, zava-dehibe ry havana ny fiafenana ao ambany elatr'Andriamanitra. Salamo vita amin'ny 20:5, anafina ao an-trano fialofana amin'ny andro fahoriana izy, ampiary amin'ny firenao andaina izy, ananatrao eny ambony vatolampy izy. Zany hoe zao zany, Tahitope me manambotsoa hitody Raolo soa sy Lena Rozmina, ireo mbola sorako teo. Hanafina, afenina zany tsisy mahita, ary fomba n'Andriamanitra ny manafina ny mpanompony, fomba ny devoly kosa ny manala baraka, mampiariary. Jerena tsara ny olona manompo devoly zany, fa tsy maintsy mifara mifafambaraka ary ratsy fefara ny olona miaraka amin'ny devoly. Fa miaraka amin'Andriamanitra ry havana dia zao afenin'Andriamanitra ianao. Isika reto ny havana ka misy ny fotoana mila afenina. Teneniko anao fa Davida io nampianariny Davida io. Tsy tonga dia nahay niady, tsy tonga dia nahay niady tamin'ny liona sy ny bera zany Davida io. Fa nisy fotoana nitoroteny teto ny teniny hoe misy fotoana ngerabany Davida io mety niady tamin'izany liona sy bera zany, tena nitrotrongotrongo tamin'ny tany, mety tena naharatra, tena mety nisy fotoana izy io nitsoky, fa tsy voasoratra zany. Hoe dia mitsoaka n'ilay liona Davida, ary iny fa sepotra dia sepotra dia rovotra mihitsy ny akanjony nanaovan'ny liona azy, ary iny fa nivadikody ny azakazaka, iny ndray olona iny fa nenjehan'ny liona. Tsy voalaza zany. Nefa mety nisy nge zany ny zavatra rehetra nge ravana ianarana, ny zavatra rehetra ianarana. Tsy misy an'izany hoe tonga dia hainao tanteraka zany. Zay ny atao hoe traikefa.
milohan'ny aizanao manao gâteau dia efa nanimba gâteau aloha ianao sa tsy marina zany. Matantariko anareo izay sy ny cousin-ko nampanaoviny anabaviko gâteau zay hoa tadidiko mandraky ty ny androany hoe aizany menaka fa zay tamin'izany nampianarana ilay anabavinay sorata tamin'ny taratasy atody aloha da aveo siramamy de kapohana aloha reo kapohana da aveo asina menaka de kapohana indray de asina lafarinina amizay de kapohana mandrapa de mibatana an'iny eo ianao de vita ny patina gâteau de atao anaty molina amizay de alefa ao anaty lafaoro. Fa nasena nanao an'le gâteau zay sady miresaka manao an'le gâteau alefa ny atody de nalefa ny siramamy de nalefa ny rehetrarehetra efa vita bolongany be amizay le paty ao anatin'le koveta way ary ao ny menaka ry menaka tsy lasa tao adino ny menaka atao aizy ty menaka rehefa paty efa bolonga alefa miseraingany anatiny ary sa hoe inona ny hevitra tsy hita zay hevitra fa de be tam'izay aveo zay na inanao gâteau zay taloha na inanao gâteau na inanao patina gâteau manao gâteau zay manao cake zay manao madeleine zay lazy zay mandeha mivarotra le ny mpivarotra manao chips zay tady vola fa reny pâtissier rehetrarehetra reny gâteau narana bavilovely atsika io ary mahay manao gâteau be hitanareo hoe sarina seoko tamin'ny indray mandeha nanaovany soameva gâteau sy crème glacé nafinaritra be tamin'ny sakafo engany mba ho tonga ty indray zareo mba Pentecoste mba hanao gâteau sy crème glacé vetivety misy de vita andrasoa ny aki-cuisine vita ny lovely ny gâteau fa mino afary zareo keo fa nanimba an'izany taloha tsy mahay intsony mampio zay taloha tena nanao gâteau de ndray asina raisin-sec kely any anatiny de ndray asina ranona asina parfumna concentré ana vanille tampoka na ohatr'izany tsara asina chocolat kely nanambarana mampio inona ny zara tiako tenenina ny alohan'ny nanaovana an'ireny efa nanio hitanao milavolio miteny efa nanimba imbetsaka hita video koa efa nanimba imbetsaka io ary raha asan'Andriamanitra raha fomba fitandremana an'izay tian'Andriamanitra fomba fitaritana miaramila fitondrana fanjakana tany an-tsaha tany betsaka ny zavatra nataony David io fa mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra dia izao afenin'Andriamanitra isika reto taloha ny ahariary eto ry abana isika reto ny ahariary daholo ny momba antsika afa-baraka tsika menatra tsika fa ny zava-mahafinaritra n'Andriamanitra dia izao afenin'Andriamanitra isika afeniny amin'ny fahafahambaraka afeniny amin'ny fitsaram-bahoaka afeniny amin'ny zana-tsipika halleloia neniny devondray tokony misandratra hoe aveo alainy baraka eny masom-bahoaka amin'izay ratsy vehivavy mahafinaritra Andriamanitra hoy Salamo faharoa amby telopolo hoe Andriamanitra andiny fafito ianao nge ny fiereko hoe miaro atsoazo ny fahoriana ianao fiobi-pamonjena no ahodidinao aho hoy Davida izy ny tsy mbola nenjeran-tangina bisikileta sy ny antra moto nitona moto zany fa afenin'Andriamanitra isika
na io asan'Andriamanitra ataontsika io ary tsy angery avana amin'izay vahoakontsika efa avy nampianarin'Andriamanitra fa misy ny fotoana mbola ao anatin'ilay tena tsy mety mihitsy fa inona ny zavatra ataon'Andriamanitra afeniny ao ambany erantsika afeniny ao amin'ny trano fiafenana isika. Halleloia. Tiantsika Jesosy. Izy fotoana mampionina ny nampianarana moto na scooter dia lazy izy nitsotsotsy tany amin'ilay kirihatra samy nanana andreta aloha nisy mpiara-miasa amiko izay dia vao nitondra moto voalohany niaky dia misisika amin'ny embouteillage voadona an'ilay amin'ny tomobily ireny ny tonga amin'ny misisika sisita tobia dia voadona ny tonga izany efa tsy dia hijanona satria vao mijanona dia tsisy équilibre ty rehefa dia tsy mijanona ty hatrany amin'izay lalana ilay fanafenan'Andriamanitra. Mahafinaritra anay io salamo 1:9 io ary tena mampahery. Ny mitoetra amin'ny fireneny avo indrindra dia monina ambany iratry ny tsotoa. Izay laza amin'ny Jehovah hoe fahalovako sy bateli fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Izy no nanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Rehefa alofan'Andriamanitra isika voaro amin'ny avy any ambony voaro amin'ny avy ety aloha fa voariko ny tongotsika ny alehan'ny tongotsika fandriky ny mpihaza firy zay fandriky ny mpihaza firy no efa afaka ao io. Za tena teneniko anareo isika ireo nanareo ireo efa tsy haiko firy tamin'ireo ny olona nisy namosavy sy nisy nanisy fandrika teo anoloanareo. Na dia toka any anatin'ny nivon'ny fiasana any ngenareo misy olona tsy tia isika reto misy olona tsy tia dia misy olona mametraka fandrika fa mbola no Jehovah Andriamanitra manafaka antsika mifandriky mpihaza sy ny arety mandoza. Za faly nandalo ny Covid betsaka ny matiny fa raha ny olona niaraka tamintsika teto mbola tsy naheno tsaroko le ranabavy fa niaraka antsika teto izy tamin'izany fotoana izany. Ary anisan'ny antony nahitany voalohany efa namana efa ela izy io fa nahitany voalohany ny kantoko tamin'ny voananomboka ny Covid tsy haiko izy nareo nahitan'izay zahako nandeha bisikileta tamin'izay dia nanao live satria izao tamin'izay le nisy an'ilay fotoana mividy zavatra aingana be daholo ny olona anaty supermarché satria nanao annonce ny président teto Frantsa tamin'izay hoe hiditra amin'ny confinement général tsika tamin'izany. Dia nanao live tamin'ny nandeha bisikileta zay tamin'izay izy nahitan'iny live nataoko iny dia nanisy nanao live nampahery ny olona sady nazotaoko hita teo le grande surface hoe feno olona be dia be miazakazaka mihitsy eny. Izany teny tamin'izay aza mikropaka kalma fotsiny tsika fa tsika manana Andriamanitra fa ny olona tsy manana dia ny olona toky amin'ny zavatra tsika manana Andriamanitra velona. Dia hitan'ilay ranabavy io le live teo fanta everado izy ohatrany hoe dia iny amin'izay ny mamany 70 taona mahery voan'ny Covid tamin'izany. Eritreretina hoe 70 taona ndray andro vavaka fiambenana ohatr'izao no nitondranam-bavaka n'izay ramatoa zay. Jesosy tadidinareo ngamba tsy haiko nareo izay efa nahita an'izay nisy vehivavy 70 taona dia nisy zazakely eri taona sy tapany voan'ny Covid anetsika mbavaka teto tamin'ireny. Ramatoa 70 taona dia zazakely 2 taona sy tapany. Dia ohatsy ny avandray aminareo ireo mihitsy ilay zazakely zay raha tsy diso sadidiko izay izy aminareo ireo manana an'izay havana an'izay zaza zay dia efa sepotra efa tena tsy hita izay naovana an'ilay zaza ilay ramatoa be koa niarany antsika mbavaka teto. Voninahitra hatramin'izao zany ramatoa be zany mbola mandehandeha any mipetraka ty akaikinay zareo mbola any mbola matanjaka be tsy maty
fa maninona ny tsy maty ny finonay dia zao mety nambavaka izy. Alleloia. Maro ny lasa, maro no dosy fahafatesana. Tadidiko mihitsy mbola ravanareo teto nisy an'ireny olona mpivady a, tadidinareo koa ka mbarak'izy tao amin'ny groupe zay mara efa niditra niaraka mivavaka tamintsika tao zareo. Jery fandarina ohatr voatapitra ny fandarina olona mitomany no miresaka aminay. Tratra ny Covid le rahalahy. Dia efa rehetra avelan'ny olona mifandray amin'ny ohatrano tsony dia mahaimby ao izy. Hovady ariko pastera, hovady. Le zanako tsy tatiko mety le zanako mahita ana nefa tsy mahazo manatona ana. Ndao tsika hivavaka. Halleloia. Ndao hivavaka tsika. Tena mivavaka. Sitrana sao makany. Tsy vavolombelona tetika zany olona zany. Anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa. Sy ny areta mandozy izy. Satria maninona ny volony elany no niaronana anao. Ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely so ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra anao niororonao ny alina ianao. Na zanavitsipika manidina noho ny andro. Hitanao? Ambanilatry ny tsy toa. Rehefa amin'Andriamanitra isika. Amin'ny alina misy zavatra. Petsaka mandalo amin'ny alina inge ravana petsaka ny zavatra mitrangy. Io alina inge fivoahan'ilay ratsy. Fa zao fotsiny ianao, amin'ny alina misy zavatra mampiororo. Ianao tsy matahotra raha alina. Amin'ny ataony ireny, tsy le zavatra mampiororo, fa tonga dia zanatsipika mihitsy ny mandeha. Fa tsy matahotra an'izany penao, satria maninona, aizaka ny toerana misy anao, mitoetra amin'ny fireneny avo indrindra ianao, dia monina ambany aliko ny tsy toa. Andro, alina. Naloza vaiza, tsisy mahazo anao, satria tsy ao ambany elatra koa akory ianao, na ambany elatra voromahery, fa ao ambany elatra ny tsy toa. Alleloia. Na ny arety mandinga na mandeha amin'ny maizina, na ny fandiganana mandribaka amin'ny tatao fofona. Ny fanontaniana mipetraka zany dia zao, aiza ny toerana misy anao, zay ihany. Ianao tsy mila manontany. Arety mandringana ve le izy sa amin'ny maizina sa fandiganana mandribaka amin'ny tatao fofona, inona reto ny zava-mitranga? Ny fanontaniana mipetraka ao, aiza ny toerana misy anao. Alleloia. Aza mba manontany zany hoe firy ny maty. Ahoana ny tanjaky le izy. Fa ny zavatra fantatritsika zao, aiza ny toerana misy atsika. Ho faty ve za? Mahery be mihitsy ve le aretiny? Tena hoany zany aretiny zany? Alohan'ny ampitetainanao ny amin'ny momba ny aretina. Firy zay maty. Taky ny ahoana ny degré an'io aretiny io. Taky ny ahoana ny amafy n'io aretiny io. Ny fanontaniana tsara petraka ao, aiza ny toerana misy aho. Amen. Fa io ny toerana misy anao ihany. Fa rehefa ao amin'ny toerana azo antoko io ianao, dia io ny tena Andriamanitra dia ny fafito. Na dia isy arivo lavo azy. Na dia isy arivo lavo azy. Io an'ilanao, sy ihany leo akavanao, dia tsy ahatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao a. Fa ho hitanao ny fahamarina ny ratsy fanahy. Exodosy 12 jerentsika. Exodosy 12. Exodosy 12. Ny Pasika. Solamandry, ny Pasika sy ny lozam-pafolo. Izay nahafatan'ny lamatoa rehetra. Any 12 sy 13 tsika. Ndawary. 12 amin'ny Exodosy 12. Fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany a, dia hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, zany Jehova. Ary ny amin'ny trano izay hitoeranareo. Alleluia. Ary ny ra, ndasike, ho tsaraiko ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa, zany Jehova. 17 Mario anaty Baibolinao 17. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ary raha mahita ny ra dia handalo anareo.
ka tsisy lozandrikana anareo ny raha mamely ny tany Egypta. Inona zany zavatra mitranga? Na dia isy arivo lavo azy. Amanalina mihitsy maty tamin'izany. Na dia isy arivo lavo ary eo andrinao ka ray alina eo ankavananao. Tamin'izany angeravana ka tsy mifanalavitra ny tanànan'ny Egyptianina sy ny tanàna Israely Goseny. Azo lazaina ho mpifanila bodirindrina nge, mpifanila bodirindrina nge zany. Samy anatina vilazy, anatina tanàna anankiray. Fa masonao mahita iny misy lamato menjera, biby fiompy menjera. Mahita ny masonao firy zay, tafakatra arivo. Ato amin'ny akavana, ray alina maty reto. Ahoana zany ten'Andriamanitra? Tsy ahatra aminao zany. Zany mety ny trano aniranao zany maty. Ny ato aminao koa, ato amin'ny ilany maty. Ny ato andrefana tsy moatsinanana maty daholo ny lamato. Tena hitan'ny masonao zany. Fa ny ten'Andriamanitra nanome toky tsy ahatra aminao zany. Satria nahoana? Misy raha ange ny tranonao, misy famantarana ange ny tranonao. Masonao tena ataon'Andriamanitra mahita. Ary raha tsy mahita ny masonao tsy ho fantatrao fa lehibe Jehovah. Hitan'ny masonao nge le olo lozy. Ataon'Andriamanitra hitantsika mihitsy hoe io fa mandripaka ny Covid. Mba hahafantaranao fa zany arovana tamin'ny arety mandringana. Fa raha tsy hitan'ny masonao zany ny finoanao tsy miorina zany ny finoanao. Fa atao hitan'ny masonao mihitsy. Isy arivo lavo aniranao. Raha ihany leo kavananao. Fa zany tsy ahatra aminao fa hijery maso fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy hijery maso fotsiny nareo. Dia ho hitanareo ny amalinany ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Jehovah, ianao no ariko. Sady nataonao fonenanao ny avo indrindra. Dia tsisy lozanjoanao. Na aretina akaiky nylay ianao. Fa izy andidiny anjelonao aminao. Maharanao amin'izay rehetra lehanao. Eny an-tanany mitondran'ireo anao. Fa andreo tafotoana amin'ny vato tongotra. Eretinareo miaraka amin'ny Jehovah tsika. Sady mialoka. Tsy tratra ny orana. Tsy tratra ny henandro. Tsy tratra ny zanatsipika. Fa na dia ny tongotritsika azy. Tsy avelan'ny Jehovah tafotoany vato. Mba azonao an-tsaina hoe zany tavana. Inona moa izay tafotoan'ny vato? Nefa ny olona elia arivo amanarivo ny amanalina maty. Ny fiarovan'i Jehovah na dia ny tongotrao azy tsy avelan'ny tafotoan'ny vato. Zany hoe ahina mihitsy, ahina Andriamanitra. Raha ianao zany ny fiarakodia dia assurance touristique mihitsy ny ianao. Na vaky ny parabrise na misy olona avak'izay mividy tôbila vaovao izy dia kika kely fotsiny le misy tepo kely zay ny rétroviseur ny tôbila vaovao dia miantso fotsiny izy, miantso ny assurance. Mizakazaka avany ny misy tonga dia tonga ao an-tokotany dia mametaka soloana vaovao. Zay rehetra tsy mety amin'ny tôbila soloana vaovao. Ianao inge tsara aro ry havana miaraka amin'Andriamanitra. Tsara aro inge tsika ry havana miaraka amin'Andriamanitra. Eritreretinao fotsiny hoe ahoana moa ny atahorantsika fahafatesana amin'ny arety mandringana miaraka amin'Andriamanitra nefa ny tongotritsika tsy avelanao tafotoany. Dia raha hoe mieritreritra fa ny tongotrao tsy avelan'Andriamanitra tafotoany vato, andrahana ny anjely mihitsy dia eny an-tany le anjely mitondranao eny an-tanany. Ny tongotrao ary tsy fon'Andriamanitra ho tafotoany. Kina ny atahoranao ny amin'ny ainao? Ina ny atahorantsika ny amin'ny aintsika? Na dia be aza ny fahavalo, be aza ny antsipika, nefa tongotritsika ary tsy fon'Andriamanitra ho tafotoany. Aza mahatahotra ianao. Na ny tongotrao aza tsy avelo tafotoany vato, na hoana ianao ny atahotra ny zatra ny zanantsipika. Hoy ny tenin'ny diny vateveo, ny liona masika sy ny vipera ho diavinao. Liona masika sy ny vipera zany tena tonga zany dia tena mahatonga dia maty vetivety ianao. Vipera zany tonga dia misy pozina amin'ny alalan'iny rano mivoaka avy vavany iny. Iny zany vao mikitika ny olona iny dia tonga dia maty ny olona. Dia jerenao ny ataon'Andriamanitra. Le liona masika sy vipera diavinao, ho diaviny zany dinganina. Misy zany ny fotoana, eo ny loza. Lasa afidingana be anao, dinganina hoe manoatra fotsiny ny liona, fa ianao mandingana fotsiny.
ary ny liona tanora sy ny mena rano rendray atao inony itsahanao mihitsy. Misy fotoana entin'Andriamanitra mandingana olanatsika dia tsy natrantsika nandefa pozina ihany ny vipera fa tsy mahazo e. Misy fotoana oziny Andriamanitra tsy mandingana fa manitsaka. Io Andriamanitra mahita. Misy ny olana itsahanao, misy ny olana dinganinao, fa ianao velona foana, ianao mitsangana foana, ianao mijoro foana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Sabata, ny olona rehetra mijery eto androany, na izy ireo mandingana olana, na izy ireo manapotika olana. Misy fotoantsika misy olana mitrango eo anoloantsika, misy fotoantsika men'Andriamanitra hery dia miatrika ny olana io tonga dia potika olana io. Misy fotoana avilin'Andriamanitra lalantsika miandro vasika fotsiny ny olana. Miomana be mihitsy le olana iny mandalo hoe trapitso amin'ny valo. Izy tsy hoe mandingana fotsiny ka. Efa nankaiza le izy teo ozy ny olana. Ianao efa tsy hita miaraka amin'ny Jehovah. Haleluya. Satria izany rehefa entany fitiavana dia hamonjy azy zavatra ngezabe io. Ireo zavatra rehetrarehetra niresahantsika ireo tsy afaka ho tonga amin'ny olona anankiray izay tsy tia an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra miteny satria izany ny anton'ireo kay. Ny anton'ireo zavatra rehetrarehetra izay ataon'Andriamanitra amin'ny olontsika ireo dia tsotra ihany satria tsika ndraikitrano ndraiky entany fitiavantsika Andriamanitra. Satria hitanareo misy zavatra be dia be ataon'ny olona ataonao amin'ny olona anankiray dia gaga hoe inona fa maninona ary manontany tena ny olona dia loatra dia mamaly fotsiny. Satria izany ndraiky entany fitiavany. Izany hoe ilay zavatra rehetrarehetra nataoko ireo ny antondreo dia satria tsotra ihany izany ndraiky entany fitiavany. Androany raha tianao ny sitraka an'ireo zavatra rehetrarehetra izao, tandreminao adinonao ny mampiraikitra ny fitiavanao amin'Andriamanitra. Foana daholo ireo raha tsy tia an'Andriamanitra ianao. Satria izany ndraiky entany fitiavany dia hamonjy azy ny mahatonga an'Andriamanitra hamonjy anao amin'ireo arety mandingana sy samina tsipika sy ny orooro sy ny fandropahana rehetrarehetra ireo izany. Dia satria ianao niraikitra tamin'ny fitiavanao. Dia hamonjy azy aho izy aranandratra azy any amin'ny hafa satria malala ny anarako izy. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy vonjena fotsiny fa sady vonjena no asandatra amin'ny avo. Sady misandatra ianao ny voavonjy, sady tsy tradozy ianao ny voavonjy, misandatra amin'ny avo. Iantso ahy izy dia amaly azy hoe ho amin'ny arahory izy amonjy tsy amin'ny voninahitra izy azy ary hovokisako fahaela velona izy. Haleluya. Ho tahin'ny tompany itsika rehetrarehetra. Ry havana ozy izy Mosesy efa fonenana hatramin'izay nge ianao Andriamanitra. Resy lahatra Mosesy fa efa hatramin'ny fahagola salamy fahasivifolo io akaiky io ihany andininy voalohany. Tompo efa fonenana hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fontsovoran'ny ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha-drisaka mandrakizay. Ary ianao hatramin'ny oviana ny fialofanao Jehovah. Haleluya. Deutéronomia 7:30 mahafinaritra be ity teny ity no manoko antsika. Deutéronomia 7:30 andininy fa 7:20. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ry Jesarona tsy misy tahaka an'Andriamanitra izay mitaingina ny lanitra monjy anao sady mandihy ny rahona amin'ny voninahiny. Andriamanitra hatrizay ny fonenana ary ny sandro mandrakizay eto ambany mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy ka manao hoe aringana. Ary mandry fahizay ny Israely mitokany ireny ny loharanon'i Jakoba ao amin'ny tany bevana sy rano boloboka eny mampilatsaka ny ando amin'ny lanitra eo ambony izy. Sambatra ianao ry Israely. Iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah. Ampinga ny famonjena anao ny sabatry ny voninahitra ao. Ikoy ianao ny fahavalo ary ianao andihy ny fitoerana avo. Haleluya. Sambatra ianao ry Israely. Iza ny tahaka anao. Maninona ny atao sambatra? Inona ny olona miteny hoe iza ny tahaka anao? Satria ianao miafina ambany elatr'Andriamanitra. Mahafinaritra ahy tenin'Andriamanitra io. Ny teny salamy 1:20 amin'ny heviny hafa
zakevakiko aminao e salafaraiky amby 20 hoe le andininy fafito io na dia isy arivo aza lava eo aminao raha ihany leo kavanao dia tsy hatra aminao zany io zavatra io amin'ny baiboly hafa dia miteny hoe na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy raha ihany leo akavananao ary ny fahampitehana na ny faharavana dia tsy azo anao, tsy azo anao any ny faharavana, tsy azo anao any ny fahampitehana. Misy ten'Andriamanitra ray zay tiako zarena aminareo farany, misy Andriamanitra dia mahafinaritra. Halleloia. Mahatonga an'Andriamanitra mahafinaritra dia izao anomanana zava-mahafinaritra ny olombelona. Deutéronomia nevakiko teo Deutéronomia 9:30 andininy fa tombohiatrany amin'ny andininy 5:20 mihitsy. Ho visy varahana nidinao ary efa matra amin'ny andronao ny fiadananao. Andininy 5:20 Jesu rono tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Halleluia. Misy ten'Andriamanitra azontsika hijery Andriamanitra tia manafina antsika ary Andriamanitra tia miaro antsika. Izy hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Nomery. Adiko ampahaizanao ty teny ty. Ao Nomery 5:30 nisy fotoana keo nitoritsika teny ty teny ty. Nomery 5:30 andininy fa 7:5:20. Nosoramary dia nifidianana ny tanàna andosirana izay nahafaty olona tsinahy. Ary Jehova niteny tamin'i Mozesy ka hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ianareo ka tonga amin'ny tany Kanana dia hifidy tanàna ianareo ho tanàna fandosirana ho anareo mba handosirana izay nahafaty olona tsinahy. Dia fandosirana ho anareo mba tsy ho azo mpamaly raha izany tanàna izany, mba tsy ho faty izay mahafaty olona mandra-piseho ny tsaraina eo anatrany fiangonana. Ary ireo tanàna omenareo dia tanàna fandosirana 9 ho anareo. Ny tanàna 3 dia omenareo ety andafin'ny Jordana, ety andafin'ny Jordana ety, ary ny tanàna 3 kosa omenareo ao amin'ny tany Kanana. Ho tanàna fandosirana ireo. Ireo tanàna reny ireo dia fandosirana ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny ary ny mpitoetra ao aminy mba handosirana izay rehetra nahafaty olona tsinahy. Jehova Andriamanitra zany mahafantatra hoe reto zanak'Israely reto tena misy fotoana reto tena hahafaty olona tsinahy. Tsy mba sisak'Andriamanitra ny hahafaty antsika. Ary na izy ianao tonga eto androany, mety tena anatina tena hoe fiainam-pahotana be ianao, tsy ny hahafaty anao ny tanjon'Andriamanitra. Azo manao miteny zany hoe tsisy zany Andriamanitra avy zary manao ratsy mbola velona ihany fa fitiavana anao mbola maheo anao. Dia nanaovan'Andriamanitra tanàna anakenina. Ireo tanàna anakenina ireo dia izao ny lalànany. Izay rehetra tafiditra ao amin'ireo tanàna ireo dia tsy azo atao indrindra. Ny mpamaly raha zany dia ohatrany hoe mpitandro filaminana, ohatrany hoe mpampanolalàna, ohatrany hoe ohatr'izany. Na koa ohatrany hoe devoly sy ny satana ihany koa raha ny ara-panahintsika zao zany. Satria rehefa nisy zavatra tsy nentina ataontsika dia enjehan'ny devoly tiany ny devoly mena atolotra ny fahafatesana tsika maty anaty fahotana dia very. Fanatsian'Andriamanitra n'ireo tanàna 9 ireo. Misy sary nomanika ihany moa fa somary kelikely le sary. Dia mety tsy hitantsika tsara fa izahaka ihany sehoanareo ilay tanàna rehefa aveo. Ny zavatra tena mahafinaritra an'Andriamanitra dia izao, tsy nataony anankiray ilay tanàna fandosirana. Raha nataony anankiray tanàna fandosirana dia raisinareo fotsiny hoe raha olona ao Madagasikara dia atao Antananarivo zany tanàna fitsoahana. Dia raisinareo fotsiny olona van'ny Diego zany amin'izao lalana ratsy any Madagasikara izao dia hafiriana vao tonga any amin'ny tany fiefenana. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra nataony tanàna anakenina ireo. Ary ny emplacement an'ireo, ny toerana nasinan'ireo dia efa voadinika Andriamanitra tamin'ny fahendrena. Misy sara sehoako anareo fa
Andrasika mety tsy haiko na mety ho hitantsika ihany kely dia kely ihany le sary hitanareo hoe kely eo kely loatra nefa tsy afaka angezana le izy ialana tsiny io toerana io lasika amboaritsika asamboarina kely le izy dia ataotsika azo jerena ihany mahafinaritra Jehova tiantsika Andriamanitra dia izao no nataony kely kely le sary aso hoe zariko angezana ihany fa misy moyen anangezana azy ihany efa io le sary zao zany le izy ozy Andriamanitra misy tanàna enina ny telo izy any andafiny Jordana dia ny telo aty amin'ny tany Kanana totr'izao ny firavitry ny tanàna nan'ny Israely aso amin'izay angezako le izy tanareo io zany tanàn'ny Israely dia io rehetrarehetra io zany io le tanàn'ny Israely dia reto avy ny plasy misy an'ireo tanàna eninareo ity ety amin'ny tanàna Manase ty toerana misy maitso boribory maitsomaitso kely io zany io ny anankiray dia ity ny faharoa dia ity ny fahatelo io dia ny fahaefatra ity any Kadesy ny aty andafiny Jordana dia ny fahadimy ity aty andafy aty ary ny fahaenina dia aty amin'ny tanànan'ny Joda aty a Hebrona io ny fahaenina raha mijery an'ilay izy tsika raha jerentsika ilay sary dia voarafitra Andriamanitra voadinika Andriamanitra mihitsy hoe nielanelan'ny ohatra zay raha olona mipetraka ety zany zao ohatra ety amin'ity misy an'ity rasinga toko ohatrany hoe ety le olona no mipetraka dia tsy hoe tonga ety izy fa afaka mitsoaka fa jerena tonika le elanelan'ilay izy raha mitsoaka veto zany dia tonga ety ny akaiky anao indrindra raha eto moa anao mipetraka dia manana soa ianao na ho eto na ho eto dia raha aty ianao mipetraka dia maketo dia raha ohatra indray hoe aty ianao mipetraka dia mahatakatra an'ity zany hoe zavatra tiana tenenina tiana ampisehoana antsika zany dia izao nataon'Andriamanitra mihitsiny mba afaka mitsoaka ny olona tsy nasarotin'Andriamanitra ny fomba fitsoahana fa tsy nataony lavitra fa nataony nisy tanàna enina araka io tanàna lavalavan'ny tanànan'ny Jiosy io tanàna Palestina dia tsy lavitra zany hoe misy mahaso ivo alleloia misy mahaso ivo raha hitsoaka zao nareo any Koweity dia tsy lavitra nareo misy mahaso ivo ahafahanareo mitsoaka hitsoaka izay aty France tsy lavitra misy mahaso ivo any tanàna fitsoahana inona moa zany mahaso ivo inona moa io tanàna fitsoahana io dia Jesosy Kristy io ry havana fialofana tsara indrindra ho asy ianao dia Jesosy rehefa miaraka ao amin'i Jesosy ny olona dia voaro amin'ny zavatra rehetra rehefa miafina ao ambadiky Jesosy tsika dia tsy azo nizaniza ataony inona na hitsangana hiady aminao zao rehetrarehetra zao hoy tena loatra na dia isy arivo lavo azy fa zao no teniko anao tsy ao anatin'izay ianao fa misy anankiray alleloia misy anankiray ao tsy maintsy hoe ianao zany misy anankiray ao tsy maintsy velona ny anarany raha miaraka ao amin'i Jesosy Jesosy ry havana tsy anakenina fotsiny tsy tanàna enina fotsiny fa Jesosy ry havana malala naiza itsoinao azy dia eo izy tsy lavitra olona anankiray hoe tsy lavitra ianao fa ao am-poko ao raha te hitsoaka zany ianao zao te hiafina
eo anilanao eo ny tanàna fitsoahana. Aiza misy anao zao, any Chine ianao, any Koweït ianao, any Arabia Saodita ianao, any Italia ianao, any États-Unis ianao, any Canada ianao, any Madagasikara ianao, aiza misy anao, eto Frantsa ianao, aiza eto Frantsa ianao, misy tanàna fitsoahana eo akaikinao io. Ao anatin'io efitranonao io misy tanàna fitsoahana. Any Suisse ianao, misy tanàna dana tonga dia mandoalika fa io ny tanàna fitsoahana. Manana fahavalo ve ianao zao? Manana fahavalo ve ianao zao? Misy arety mandringana, misy olana tena mitady amotika. Ny tanàna fitsoahana tsy nahavelan'Andriamanitra ho lavitra anao, tsy hanahirana anao ny andeha hazakazaka ao. Azonao atao tsara miazakazaka ao, tsy lavitra Jesosy ry avy, mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Dao hitsoka sy afinao aminy fa miarika ambaniny helatry ny tsoto ao ny fialofana tsara indrindra. Aleloia. Ary raha Jehovah Andriamanitra nataontsika fialofana dia voaro isika rehetrarehetra. Ny mitoetra amin'ny firenena izay any avo indrindra dia monina ambany aloko ny tsoto. Izay laza amin'ny Jehovah hoe fialofako sy batily fiarovana ho aiza ary Andriamanitra izay hitokiko. Samita iny ny tompontsika rehetra. Mahereza miafina. Ndao hiafinao amin'Andriamanitra, ndao hiafinao amin'ny Jesosy. Fa tsy misy sisy loza akasika. Tsy loza ny akasika anao ilanao ety amin'ity tany ity. Tadidio zay. Tsy loza ny ilanao eto. Metratra ny mosavy no nahafaty anao. Na ny latsahan'olona varatra no nahafaty anao. Tsy ry havana. Rehefa ilain'Andriamanitra anao, hoy ny tenandroandry, tombony an'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olony masina. Fifaliana ao an'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olony masina, satria fantany fa raha miala eo iny dia tonga ny aminy. Ka ny ilanao eto tsy varatra sy mosavy sy arety mandringana. Aleloia. Amen. Arovan'Andriamanitra ny ianao. Ataontsika tira mahafinaritra be ty. Izy ty moa dirana voaka manokana mihitsy tany Madagasikara momba ny Covid, tamin'ny andron'ny Covid nandripaka tao Madagasikara. Dia mijery finaritra tolera tsika rehetraretra. Mino fanahiranao tanatin'izay. Mahereza. Ndao hiariko ambany elatry ny tsoto, ao ihany ny fiarovana tsara indrindra. Anao aza izy zay tsika, dia hivavaka isika, dia tapotra ny fandarana. Isika ao anatin'ny groupe kosa mbola ao anatin'ny fitondranam-bavaka tsika rehefa avy eo, anatin'ny vavaka amin'ny isaky misy alina matsy ato amin'ny groupe izay maresy misy fifampitondranam-bavaka. Dia eo anaty Zoom tsika ao aorianan'ny fandarana. Samita iny tompo, mino fanahery ianao, mahereza isika tsara avy. Ta iny tompo daholo. Ny mitoetra ao amin'ny firenjay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambany aloko ny tsoto. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy bately fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay hitokiko. Fa izy no nasaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza, ny volon'ela no anaronany anao ary ao ambany elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana. Na dia sy arivo aza lava eo anilanao, sy iray ihany eo gavananao dia tsy hiatra aminao zany. Na isy arivo aza lava eo anilanao, sy iray ihany eo ankavananao, hijery maso fotsiny anao. Na isy arety mandriana sy luz, ivantura ny fiainatsy io divinanao. Tsy anatao sasy reratrana satria
azy io ianao no ariko sady nataonao fomenanao miavo indrindra dia tsisy lozanjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lianao eny an-tana no hitondran'ireo anao fa nao katitoana amin'ny vaty ny tongotrao leoana masika sy ny vipera ho diavinao ary leo antanao sy menarana ho tsahinao satria izany rehetra tafitafany dia amonjy azy anatraza amin'ny avo satria manala ny anarako izy azy aho hoe ho aminy aho raha horisy amony sy an'ilay voninahitra azy aho hofokisako faela velona izy ary aseoko azy ny famonjeko Alleluia. Misotranao zay Jesosy tamin'ny fotoan'androany, misotrany amin'ny teninao izay tonga taminay teto androany. Dia raha inany anaranao Jesosy, voninahitra ny ho anao. Miteranao zay satria nampahiranay teto indrainao tamin'ity androany ity. Misotra Jesosy ny amin'ny fampahiresana. Misotra Jesosy ny amin'ny fitahiana soa. Mahery indray zay miala eto androany satria nomenao toky fampanantenana ny amin'ny tokony hatokiana ian'Andriamanitra na dia manakaiky anay aza no manjony sasany dia tsy ahazo anay izany Jesosy. Misotra Jesosy dia raha inany anaranao, ankalazaina ny anaranao
taino tsirairay avy zay tonga eto androany azavelanao anatahotra ny zavatra iainan'ny olona dia iainana ihany, ny loza mety iainan'ny olona dia eo ihany koa ny iainanay, fa tsy mahazo anay zany, tsy mahakasika anay zany, satria tsara afina izay, tsara toeram-piafenana izay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jehova voninahitra ny eo anao ampahirezo ny tsirairay avy, azavelanao miala ato anatinay fa zany hery izay niraisinay toko izay niraisinay tamin'ity androany ity, azavelanao miala aty anatinay fa ataovy mahery foana izay, ataovy mahery aty anatinay fa manan'Andriamanitra velona mahay manafina izay, elatry ny tsoto, elatr'Andriamanitra maro anay amin'ny loza rehetra anatin'ny volony elany azy, anatin'ny tongotra azy tsy ho tafotoana. Misaotra Jehova Andriamanitra dia rena ny anaranao dia voy sasatana faritra am'ranao tsy afaka hitsaingika anaty litera ray azy tao anatin'izao toloteny izao, fa ny vonafafy dia mo avy za toerana ampon'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao, zao mpanazontsika anabavitsika Sylvia ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona anabavy Sylvie anao ny fitenenana. Ari nami kanta Jesús malalu sa sana jauh sirine na ye pada kota wan sakana dan sirine dan Jesús malalu gaya lo Jesús malalu hanta pada sini simangu bahkan jawan kanano lima Jesús malalu pagi ya no am doa leto ari hanta kong sirine sangat lo Jesús cara ko pembantu la kong sirine ba yanam pandarat kereta jenis kawang sirine dirasna gabunna satul senewanorelian ipatarali. Haleluya. Amen. Haleluya. Makasitraka indrindrindrindra andranavavy Sylvitsika tao anatin'izay vavaka matsiro zay netiny vavaka ho an'ny firenena zay. Dia tahiny tompo atsika rehetra efa lasalasa ny fotoanantsika to dia fanao velomintsika misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany ary tsy tetinao nangingina teto zay dia misaotra anao dia Jesosy any amaly fitianao dia mbola tsy tongany amin'irao lanitra Jesosy tahiny tompo samy velona soamatsatsika dia rapitso arivotsika eo neto manomboka mivalo sasa ny fotoanantsika rapitso irana amin'ny mampionona amin'ny misy andrata dia dimbiasako anaty vavaka fiambenana raha akiradio point radio 12345.com afahanao meny ny onjapeo akiradio dia mianofinaritra isika tsirairay avy bonne nuit daholo tahiny tompo dia Andriamanitra ny ombatsika maneritra ny tsy toy fialovatsika namatorona amin'ny fo samy tahiny Andriamanitra daholo. Haleluya. Amen.